Voadaroka mafy imariky tatandrazana ilay mpaminany teo aloha ary mpaminany tena nalaza ka tena nanana ny lazany tokoa. Nohon io zava-misy io dia natahatra mafy Nini Hop. Nini Hop moa dia olona iray izay tena mahafatrapo mpanaraka any marika tatandrazana ao amina Facebook ka naneho ny heviny i Nini Hop ka nanao hoe iza indray zao no hanodina ny orinasa Bombo Voanjo ho izy. Melohany hanarantsika izay video zay dia asa dino ny miabone ny chaîne ary apetrahany commentaire raha ohatra ka misy zavatra tianao ho tenenina sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary asio like ny video. Tsara ho fantatra moa dia imariky tatandrazana am'izao fotoana izao dia voadaroka mafy ary manaraka ny fitsabona. Raha ny vaovao nampitany Arthur Wilter dia marary mafy ao amin'ny hôpital Bekily imariky tatandraza ka mangataka vavaka amintsika rehetrarehetra. Mangataka vavaka amintsika rehetrarehetra izy satria mbola tsy afaka miona amin'ny anjely any an-danitra izy satria mbola voadaroka mafy ary mbola marary. Tsara ho marihina moa dia olona nandalo tao amin'ny toeram-pitsaboana no nasainy nakasary azy sy nasainy nanaparitaka izany. Fa kosa dia mbola tsy fantatra mazava izay nahazo azy tampoka. Araka ny fanambarana izay nataony Arthur Wilter dia voalaza fa nosambory ny mpitandro filaminana izy ny farany taona 2024 ary efa nanao hetsika nangataka ho famoahana any marika tatandraza ireo mpiaradia aminy. Kanefa izao izy hita manaraka fitsaboana sady mivonto tarehy to voadaroka mafy izao. Ka nalahelo azy mafy i vaza Job Jean-Luc ka nilaza izy nanao hoe efa tsy marika tatandraza tsony izy zao hita izao fa lasa marika japonais zany le rio izy salahy. Mirary fahasalamagna feno ho an'ny marika tatandrazana engane ho sitrana soa amantsara indrindra ihany koa mivavaka ho anao izahay mba hahazo izany fahasitranana izany. Ary tsy adinanay ihany koa ny mampita aminao ry marika tatandrazana ny firariantsoa izay nataony Lalena Fabien Félicien izay manao hoe arabena fa tratrany totondro bojo e. Ho arahantsika emo ny tohin'izay tranganjavatra izay ary andrasantsika ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra iny fotony momba an'ity raharaha ity fa faranantsika hatreo ny video ary ety ampamaranana dia azadino ary mbola entanina ihany ianareo mba hanaraka ny video manaraka zay fa veloma vetivety gaby oye. Ciao ciao.